Iray tamin'ireo vomafy tao anatin'ny tondradrano farany teo ny ponina ao anatin'ny commune Fiombonana, indrindra moa fa tao anatin'ny fokontany Anosivita Boina zany nitsidihin'ny solombavambahoaka John Nelita no afantarantsika azy na Arjona Randriamalala izany commune izany commune faharoa amby roapolo no tsidihiny tao anatin'ny fotoana niasany mahasolombavambahoaka azy izany tanàna izany. Commune faharoa amby roapolo tamin'ireo enina amby roapolo misy ao anatin'ny distriktina Tsimondrano, ny eto amin'ny commune Fiombonana izay notsidihan'ny solombavambahoaka Arjona Randriamalala nafantatra amin'ny anarana hoe John Nelita androany. Ny fidinana ifotony tamin'ny alalan'ny fandehanana tongotra atety toerana no nahitany fa ilana fanamboarana maika ny barazy etỳ toerana ialana mety iverenany tondradrano amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra manaraka eo. Nisy moa ny antsony tefa tamin'ny fitondram-panjakana izay nataony. Dia tongotra lavitrezaka no natao miala eo amin'ny 7 km miala ny Itosy vao tonga eto amin'ity toerana ity. Ary nefa raha mitodika kely indray isika dia 200 metatra dia tonga eo amin'ny diky. Ny zavatra tena mifanohitra be mihitsy zany ny ataontsika hoe fomba ny fiainam-ponina ety satria raha antsika malala fa tena ambanivohitra tanteraka mihitsy. Tsy azontsika ampaham-pitoviana amin'ny hoe ambanivohitra any akaikaiky Navaradrano fa mitovy amin'ireny ambanivohitra any akaikaiky ny Toliara, any akaikaiky Ambatolazaky misy ety aminay ety. Maro ny olona amponina ety ary zany no hitondrako ny antso avy eto. Raha antsika mahita ny barazy vaky afaka volana vitsivitsy satria afaka ataontsika hoe enim-bolana eo indray dia verina ny fotoam-pahavaratra ka raha tsy izao dia efa tsy abona. Ka eto dia mandefa antso avy mihitsy ny fitondram-panjakana mba hijerevana akaiky amin'izay ny tena fiainan'ny vahoaka, ny tena momba ny ataontsika hoe ny développement social mihitsy zany tokony jerevana. Ny fampidirana rano-fisotro madio amin'ny alalan'ny fampiasana lava-drano sy ny lafiny fanabeazana ary ny fahasalamana no nambaran'ity solombavambahoaka ity fa maika ho an'ity commune ambanivohitra Fiombonana ity. Tetika asa foiezaka hitadiavana fiarah-miasa ministera fahasalamam-bahoaka kosa ny fametrahana ny CSP2 eto anivon'ny fokontany Anosivita Boina atao anatin'ny commune Fiombonana. Namory ny vahoaka ny Fiombonana teto Anosivita Boina moa ity solombavambahoaka ity androany ka nanolotra omby nentina nanaovana nofokena amin'ny tampihavanana ary nizara vary milanja 500 kilao.